momba ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fanofanana innovation pédagogique no nanaovana atrikasa teto amin'ny sekoly ambony momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny farany herinandro lasa teo fanavaozana izay ampiasana ny teknôlôjia vaovao ananganana programa mpampianarana maquette de formation mifototra amin'ny tetikasa ary fanitsiana ny votoaty mpampianarana ifandraika amin'ny filan'ny tsena sy ny fiarahamonina. Anisan'ny miazakazaka tanteraka ao anatin'ny atao hoe innovation amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy na ny aty amin'ny resaka nouvelle technologie zany ny aty amin'ny resaka pédagogie ihany koa fa indrindra ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana zany mba ahafahana mahazo vokatra tsara. Amin'izao nefa tsy azo elana intsony ny intelligence artificielle efa saika mampiasa an'izany daholo ny olona rehetrarehetra ka raha mbola ilay système teo aloha ihany tamin'ny taona 80 na 70 no hoentintsika mampianatra sy manofana ny mpianatra amin'izao ataontsika hoe efa eran'ny digitalisation zao dia mety ho faty antoka ihany ireo mpianatrantsika ireo ary indrindra tsy afaka hitondra fampandrosoana mihitsy izy amin'ny alalan'ny fandrosoana hoentin'ireny teknôlôjia vaovao ireny. Fampandrosoana ifotony amin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra izay ianarany. Izany hoe aty amin'ny programa mpampianarana mihitsy zany no misy innovation. Mila manaraka izany fivoarana izany ihany koa ireo mpampianatra sy ireo mpampiofana nafana ny fifanankalozan-kevitra resy lahatra fa tsy maintsy hirosoana izao dingana goavana apetraky ny sekoly izao. Tena ilaina ilay satria mampirindra ny fiaraha-miasa na eo amin'ny mpandrarana aminay formateur zany. Zaho moa zany taranjam-pianarana dia resaka serasera ny tena votoatin'ilay fampianarana dia ilay fitarihana ny fampitana zavatra amin'ny alalan'ny feo sy ny fihetsika zany. Ny travail social zany tena mila an'izay mihitsy rehefa ny kianja hoe manahoana ny fampitana zavatra ho an'ny olona mba ho tonga sy tody tsara any amin'ilay olona ilay zavatra ampitaina fa tsy hoe andalo fotsiny. Ny asa-panjakana ohatra izay tena hoe fanerasera kaiky amin'ny vahoaka kanefa ny matahotra ny vahoaka hiditra birao ny indrindra moa ny hoe sarabe vahoaka zany satria feo masika no andraisanao azy fihetsika miavina no andraisanao azy dia izay zavatra izay zany no ezahana mba hoe amin'ny alalan'ity transit atao ity. Ny arany hitako manokana tokony tsy andrasana rehefa aty amin'ny ambaratonga ambony vao hoe misy ny hoe resaka communication na serasera fa tokony any amin'ny ambaratonga vao manomboka mihitsy satria tena io no tena fototry ny zavatra rehetra. Ankoatrany fanarahana ny rafitra avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony omena lanja manokana ihany koa ny fampiarana sy ny fikarohana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mitarika ary ny fisokafan'ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany amin'ny alalan'ny laboratoire leader. Ao anatin'izay dia tsy maintsy manaraka ny fandahara-pampianarana rehetrarehetra izay omen'ny fanjakana fa ao anatin'izay ihany kosa miezaka manatsara ny ato anatiny zany izay mba ahafahan'ireo mpianatra ireo misitraka an'izany fampandrosoana izany. Ny innovation pédagogique dia mametraka mazava tsara aloha zany ny hoavin'ireo le mpianatra eo amin'ny sehatry ny asany. Afaka hampandroso avy hatrany amin'ny sehatra rehetrarehetra izay misy azy izy ary afaka hametraka avy hatrany ny fampandrosoana ifotony ary ny fananana ny laboratoire de recherche leader izay ahafahana mametraka ny valeuran'ny mpianatra tsirairay amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'ny zava-dehibe izay fa ny fananana ny ISO 26324 izay miompana tanteraka amin'ny ataontsika hoe norme iraisam-pirenena ihany koa dia ny voalohany amin'izany ny laboratoire d'études appliquées pour le développement, l'éducation et la recherche ahafahan'ny mpianatra manao ny publication international, manao recherche ihany koa amin'ny alalan'ny plateforme rehetrarehetra izay misy maneran-tany. Dia ny innovation pédagogique izay anisan'ny foto-drafitr'asa goavana satria ao anatin'io zany no nametrahana an'ilay logiciel locom logiciel commun moa zany ny ilazana azy mba ahafahan'ny mpianatra rehetrarehetra mifandray amin'ny mpampianatra. Jery foana ny
ataontsika hoe paikady rehetra hoentina mametraka ny ataontsika hoe kalitaon'izany fampianarana ambony izany ka manao ny atrikasa izay ikonandoha miaraka amin'ireo mpampianatra ireo chef de mention ahafahana tena hoe mametraka an'izany fampianarana formation sy ny kalitaon'ny formation izany mifanaraka amin'izay takiliny eo anivon'ny enseignement supérieur any amin'ny mpampianatra ihany koa no tena nisany ataontsika hoe la clé ahafahana tena hoe mametraka izany lanja fampianarana izany ary izy ireo moa izany dia anisan'ny tena mandray andraikitra mandray anjara tanteraka mihitsy amin'ny izay hoe fiatrehana izay atrikasa izay ary eo no omena ny torolalana rehetra hoentina mametraka tanteraka izany hoe fampianarana ambony izany. Ny ataoko hoe ny zotra voalohany indrindra dia izay mifototra amin'ny fanabeazana sy ny fanofanana izay satria ny sokajin'olona rehetra dia samy manana ny filany ary ahafahana mamaly an'izany filany izany indrindrindra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny any amin'ny isam-pahatra ihany koa dia tsy maintsy manana sokajin'olona voaofany sika zany mba hitondra an'izay fanabeazana izay amin'ny teny vahiny moa zany dia ataontsika hoe ilaina ny formation de formateur mba tena hoe matianina eo amin'ny fanabeazana sy ny fanofanana ny olona izay miofana. Manaraka an'izay ny fampandrosoana ihany koa araka ilay voalaza teo dia mifototra be dia be amin'ny fanentanana any fotony ka ity sehatra ny fampianarana ambony momba ny asa sosialy ity dia mivelatra be eo amin'izay fampandrosoana ny fotony izay satria ny olona nahazo fiofanana no afaka manentana ny fampandrosoana ny anivon'ny faritra dia izay zany tena ataoko hoe sady lalana ivoahana ihany koa nireo mpianatra satria raha 570 nisan'ny commune eto Madagasikara ohatra ka raha ohatra ka misy mpisehatra matianina voaofana nahazo fahalalana ampy manetsiketsika an'izany fampandrosoana ny fotony zany dia ataoko hoe ho lasa lavidavitra kokoa ny firenentsika. Tsy azo hidivirana aty amin'ny fianarana ambaratonga ambony ny fanaovana fianarana asa na stage. Tokony Gabriel ny anarako taona fahatelo manaraka ny lalam-pifanana travail social. Ny tao am-pianarana no nanolotra ny stage ho anay misehatra tanteraka teny amin'ny ivon'ny fiarahamonina mamorona activité animation raisiko ohatra hoe animation violence numérique ohatra zao natao farany teo eo ihany koa ny resaka sensibilisation ho an'ireo rentokantena eo ihany koa ny tanora ho an'ny tanora fampianarana éducation civique ny fampianarana an zareo amina resaka fanaovana taratasy ara-panjakana. Alohan'ny anaovana stage zany ny anay dia misy entretien ifanaovana dia ihaino eo zany le zavatra tian'le ankizy atao sy tia mitrandrahana dia apetraka aminazy mazava tsara hoe ity le projet misy ahafahanao manao stage mety aminao ve aloha ny mandray anjara ao anatin'izay travail social izay atao anatin'ny izay projet izay dia gagnant le zavatra atao zany hoe mitondra zavatra izy mitondra fivoarana mitondra développement izy ho an'le projet fa izy koa avy ato amin'ny projet zany mahazo fahaizana sy fahalalana ihany koa zany miainga ato anatin'le projet dia tsy onona fotsiny hoe misy an'ity activité ity izay atao ato anatin'ny tetikasa dia manatanteraka an'izay ianao tsy tokony izay fotsiny zany fa tena hoe vany aminao mihitsy no misy an'ilay finiavana 10% na 20% no omen'ny sekoly fa anjaranao no mitady ny 80% dia ohatr'izay koa zany aty amin'ny stage tsy hoe miandry an'le activité routine fotsiny ny ataonao fa ianao zany mila mitrandraka zany ianao hoe inona no mety hideveloppe kokoa ny zavatra izay ataoko. Mention travail social moa no tena anisan'ny nampiavaka anay nandritra izay 10 taona mahery izay dia misy parcours anankitelo izy io ao ny animateur de développement social ao ihany koa ilay éducateur spécialisé ary ilay assistant social. Anisan'ny tena heriny ary tena hoe mampiavaka ny fanaovandreo mpianatra ireo ny stage mahakasika an'izay travail social izay indrindra satria école mihitsy zany no manome stage andreo mpianatra ireo maro ireo organisme
sy orinasa ONG zay miara-miasa aminay amin'izao fotoana izao amin'ny fanomezana stage andreo mpianatra ireo dia efa traikefa sahady hoentiny miantsehatra ary efa ataontsika hoe bagage lehibe ho anazy sahady ahafahany mirosa mitanjona izay tratrariny na hanangana ny tetikasany manokana izy na ihany koa akatraikefa amina fiara-miasa amina orinasa sy ny organisme iraisam-pirenena sy ny organisme eto an-toerana zany dia azo lazaina fa tena ampy dia ampy ny traikefa andreo mpianatra ireo amin'izay stage izay atrehany any amin'ny sehatra isan-karazany izay. Fanampiana ireo olona marefo, fampivoarana ny fahaiza-manao, fanatsarana ny fiarahamonina, fiahiana ny fahasalamana, santionany amin'ireo andraikitra sahan'ny mpiasa sosialy eny anivon'ny fiarahamonina.